ny fahabangana rehetra eo amin'ny fiainana dia misy fahafenona tandrefy azy dia ilay tokana sady mpameno ny banga ny fahafenona amin'ny zavatra rehetra. Te arabany sy ray avy isy atokantrano androany maraina tonga soto ratin'ity fandarina sarobidy ty ianao vao manokatra amin'ny vata fahitalavitra dia mandren'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Ho alay mitoetra amin'ny fiandrianana sady tompony zao fandarana zao Jesosy avy any Nazareta rerany eny voninahitra. Ary atsika zay mandray kosa ny fahasoavany sy ny fanafahany ary ny fiadanana feno avy aminy. Ko miraba tompoko lahy makasitraka tompoko vavy ny amin'ny fampiatranonao ndray ty fandarany tia anio maraina. Anitsika dia resaka manokana mikasika momba fahasoavan'Andriamanitra miasa ao amin'ny fanahy finoana. Teteny fa Andriamanitra dia voalaza ny boky ny Hebreo 4:12 ohatsisy ny baiboly hoe Jesosy Kristy hony ny tompony finoantsika ary izy ihany koa ny mpanefa ny finoantsika. Ninninona zany finoana anatsika atao anatsika ka avy amin'ny teny mino zay lazain'Andriamanitra ianao dia nidika an'izay mila ny finoany Jesosy ianao. Mila ny finoany Jesosy ianao. Nisy fotoana nanazava mikasika momba ny finoany Abrahama. I Abrahama dia natao hoe rainy mino izy. Saingy izao tsy tonga tao amin'izay dingana na rainy mino azy zay Abrahama raha tsy noentin'Andriamanitra tao amin'ny sekoly ny finoana. Tao amin'ny sekoly ny finoana. Ino izay sekoly ny finoana zay nampianaran'Andriamanitra any Abrahama? Tsy sotra le izy. Andaonitsika isainy rainy mino ve Abrahama ka mbola nitarainao amin'ny boky Genesis 2:20 hoe ny anankiray amin'izay atao tranoko zao ny andova izy antaranaka tokony ho fa saingy izao ny zavatra nisy olombelona mitovy amin'ny olombelona rehetra ihany izy tsy afaka tonga dia nanana an'izany tao aminy izy raha tsy nisy nampianatra azy. Ary zany ny antony zao fampianarana isaky ny maraina izao mba hanokatra ny fonao fa tsy hoe kory ianao ny olona fahadiran'ovana sy faran'izay tsy mety inao n'Andriamanitra indritra eto ambony tany rehefa sendrady sarotra. Fa na i Abrahama zay natao hoe rainy mino koa aza dia mba niatrika toy izany tahaka anao. Fa saingy nisy dingana na samihafa any Abrahama amintsika zay lesona ianarantsika androany maraina manokana mba afatsika misitraka n'izay tombontsoapasoavana sy fahatsaran'izay hiatrentsika ny fiainantsika ray manontolo dia hanomboka amaly anao ihany koa zay finoana namaly teo amin'ny fiainany Abrahama zay. Fantatrao ve fa niezak'Andriamanitra nampianatra any Abrahama mba anana ny finoan'Andriamanitra. Ohatra n'inona ny fisehoan'le izy ho ianao? Tsy sotra le izy. Tao anatin'ny fitarainany Abrahama dia nandrian'Andriamanitra ny teny tamin'izy hoe i Abrahama tsy andovanao zany fa nalaoko ny kibonao ihany sy ateraka ao ihany zay no andovanao. Taitry Abrahama vao nandrean'izay ry avany Abrahama dia tsy nisy fotoana hoe nandeha ho ny fotoana taorinyonany tamin'Andriamanitra nandeha ny taona ray taona roa taona telo mbola tsy tonga Isahaka dia nanomboka niverina tao anday indray ve izy dia nilaza hoe Andriamanitra efa nilaza tamiko ianao fa ny meataranaka ohatran'ny fasikesikitana ka aiza indray aiza ihany izy ty hitanareo raha ianao le olona mandrefy an'Andriamanitra amin'ny fotoana dia tsy mbola mety tafiditra ao anatinao le koritian'Andriamanitra omena ao anaty fampiofanany sekoly mpinoana zay izaraintsika androany maraina. Fa tsy sotra le izy vao nandrean'ny Abrahama nandrean'Andriamanitra i Abrahama dia tsy nametraka olana tsony izy ny amin'ny fotoana satria azo miantoka fa vitan'Andriamanitra mirécupéré fotoana fa na antitra aza izy sy ny fahafatesan'ny kibony saravadiny hoy ny Romanina 4 ny 5:20 dia zao efa 90 taona Sara efa 100 taona Abrahama nefa mbola nanananaka ihany izy satria tsy nianaanany amin'ny teny fikasana tamin'ny tsy finoana izy fa nampahereza ny finoana izy. Inona le fampaherezana tao amin'ny finoana? Ny fampaherezana tao amin'ny finoana dia ny fahatokiny Abrahama zay nilazain'Andriamanitra taminy. Tsy niady hevitra Abrahama fa isak'izay tonga ny tenin'Andriamanitra dia fanamperana amin'ny Abrahama zany. Faharoa ray mino i Abrahama nefa rehefa tonga Sara ny teny hoe fa antotra fa manambadia ny Agara tena nambady ny Agara tokoa neny ianao lahy. Ary zao ny zavatra nisy teraka somatsara ihany Ismaela ary ny zavatra mitranga tia noterena indray Ismaela hoe ho an'i Ismaela le teny fikasana fa izy Andriamanitra ny tenyko dia tanteraka araka ny sitrapoko fa tsy azo ny fanahiana ao ampiana lesin'ny finoana faharoa. Dia ozy izy mandehana roay Agara alefasy Ismaela fa le zavatra nyteneniko taminao avy amin'le vehivavy efa maty kibry ménopause dikany hoe ménopause mitsaja azy fa tia efa maty kibo ny fiantsoana azy
tsy menao pause tsony fa menao stop ny fiantsoana azy dikan'izay kibo tsy hamokatra tsony fozy izy Andriamanitra ao anatin'izay tontolo mahatapidalakale zay indrindra no sehoko ho Andriamanitra mahatoky anefa zavatra mihoatra eo amin'ny fiainanao voanandrean'izay teny zay Abrahama tena lefany iagara Ismaela ary nanomboka izy nanondiany tamin'izay nolazain'Andriamanitra taminy sy ny fanarahany tamin'Andriamanitra eto no nampisongadina ny maray mino any Abrahama tsotra le izy nanao fahadisona izy fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra vita ny nampangina ny fony fa nampiorona ny finony tamin'izay nolazain'Andriamanitra taminy afaky mba ho isany anankiray amin'izany ve ianao androany maraina mety efa impossible ankahanao araka ny fomba fijerin'ny dokotera sy ny tontolo manodidina misy ianao fa tiako ny mampanantenanao androany fa possible eo miaraka amin'Andriamanitra Abrahama Abrahama ndray ny mino ianao nitaranaka Abrahama amin'ny finoana ary tadio lovaintsika tao amin'i Jesosy daholo ny arem-ponony Abrahama ohatran'ny isaka izy arem-ponony Abrahama zay ny arem-ponony Abrahama dia nifototra tamin'ny fisehoana anankiroa Andriamanitra zay mahay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy zany hoe Abrahama niny fa mahay mamelona ny maty Andriamanitra ka namaty azy Isaka dia iny velomina rehefa avy eo dia treretony Isaka amin'izany raha ohatra ka tena hoe tena natony tokoa andao nesaintsika tena fanrehitra ny hafa olona mahay kila forehitra efa vita masikita sady tsy miaina mitera-drano efa mitete eo anaty efa mahay tanteraka dia neny Abrahama ovonony dia ampirehitra ny hafa fa rehefa mahay eo io rehefa avy eo vitan'Andriamanitra mamela azy kaza-pinotrany izy zany karaha pinotrany ny atsika indray safotra adiny telo dia efa hoe lasy zany le ty tsy miverina tsony neny Abrahama olona kilany mbola antenainy masikita nombo no antenainy fa mbola ho tonga omby velona ny olona mahay mbola azo ny antenainy fa tonga olombelona etetoreo zany finoana zany dia finoana anankiray faharoa zay le fahagagapana fahagagapana sitranana dia nino n'Andriamanitra ihany koa izy faharoa amin'ny mampamorona azy ozy izy hoe miantsony tsy misy ho toy ny misy ary hitako ny hebreo laza fa ny finoana dia fatokinany zavatra tenaina manantena izy fa tsy maintsy ho velona Isaka fa nehoana ny zavatra tsy hita le ondro taorinany Abrahama rehefa nofotsorany Isaka zany hoe misy famoronana mitranga ho azy aoriny faneketsika ho fahamarinana zay lazain'Andriamanitra amintsika zao zay karaza mpinony Abrahama zay ny tiako ho voleny teny ao anatin'ny fonao androany raha mino arenao androany maraina fa afaka inao zavatra goavany amin'ny fiainanao Andriamanitra raha tahaka izany ny fonony Abrahama mba ohatran'izy loatra re finonao hoe raisy zay teny zay androany maraina dia manombomy faly ao anatin'izay fanambarana zay mahitanao androany maraina raha malemy eo ambony fandriny ianao mitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa le Andriamanitra mahay mamelona ny maty mahay mampitoy ny torana tapaka le Andriamanitra mahay mamelona ny maty mahay mampijoro an'le ozatra tsy mitoy ny commande eo vatanao mety malemy fa zao manomboka velona amin'izay ninninona tsy misy rehetra nataontsika hoe amponga tsofina vaky aza mamparenina anao mandrenao zao ny jamba mahiratra azoko antoka fa ny fanantenana rehetra nesitra amin'izao fotoana hitoriko zao ary ireo karazana retina sy fitosana rehetra anatin'ny vatanao afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ray soary ny fahasoavana atonga anao andray fanasitranana maimaim-poana anio ao anatin'ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta raha ny zanaka ny afaka anao dia afaka tokoa ianao vavaka sika sotra dado mahafinaritra loatra ny teninao tsy zay zany ny teny zany fa ianao manambara ny fahamarinana eo amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny fananao masina tahaka ny bafla sy micro zay mampiampita amin'ny fomba tsotra zay fanambarana tiany zay miteny ato anatinay ho ambara dia faly zay fanamasina satria na ny mpitory na zay rehetra mandreny atokantrano dia samy mandray fampaherezana daholo satria samy tsisy tompony teny fa anao ny teny oka ny teninao hitoetra betsaka ato anatinay amin'ny finoana ampitombo sy amono sainay mba hiainanay tanteraka ao anatin'izany fahamarinana zany manakarepasoavana zay mananao raika makasitraka misotro indrindra feno fitsarana ny fonay afaka amin'ny anaran'i Jesosy avereny zay afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy afofany milanitra ny tanao ny tokantrano dia manombomy faly ampiravoravoy eo amin'ny Jehovah ny fonao efa nanefa ny vali ny fanariana sady izy ho anao rery ny tompony voninahitra mandrakizay averenao fomba tsotro vavaka izao raha resy lahatra ianao Jesosy io androany maraina
fantatra fa tahaka ny Abrahama misy fotoana misy fanahina kely ihany fa anio voaraiko ny teninao dia anao tahaka ny Abrahama ijoro ao amin'ny teninao a mamindrafo amiko mamelany eloko rehetra anio Jesosy raisiko ianao mitomboko raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana nateraka indray a voasoratra ao am'boky ny fiainana ny anarako zanak'Andriamanitra ho anao reriano voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mametraka veloma finaritra ao antsika veloma finaritra ao antsika avy sy tokantrano tain'Andriamanitra tompoko. Tamin'ilay aretina cancer zany dia misy tato mikipiko zany misy narary voalohany dia za zany hoe aloha za hivavaka dia alefaso hoa i télé io dia nalefa mamanay zany le télé dia nanaraka an'ilay fandaharan'ny azy mivanikilakany iny a dia tao anatin'ilay toriteny zany hoe raha zanaka manavaka dia afaka nareo dia nino an'izay a hoe tsy maintsy sitrana ho aza mantsy mamanay tsy maintsy sitrana fa Andriamanitra manasitrana ana Jesosy Kristy avy any Nazareta nanasitrana ana dia nandeha nanao analyse a tany amin'ny Institut Pasteur a dia rehefa valy zany le analyse a dia noentiko miverina tany dokotera dia dokotera ny teny hoe sitrana ianao a fa efa tsy hoatsony le aretina. Miramatutia dia sady tsy afaka ny teny tsy afaka ny teny androany ariva no voninahit'Andriamanitra amanariva ny voninahit'Andriamanitra fiangonana io a dia tiako zany dia ohatra ny tena tonga zany za tsy mahay tambarotsony raha ty tsy mba hivavaka dia miangatamy zany ny fanamasiny io mba tsy saraka amin'ny fitsony dia afoizako tanteraka an'le tsenany tambarotsy. Avril ça fait longtemps. Avril. Mahem, menunggu Jesosy tonga anamana zava-misy eo afenanao fa tonga hitondra vahaolana manoloana ny zava-misy manahirana anao